Fampisehoana goavana kosa no atolotry ny tarika ambondrina ao anatin'ny fankalazana ny lanonana samy hafa izany etsy amin'ny tokotanin'ny lycée katolika etsy amin'ny ekara Sabotsinamena ny alahady fatelon'ny volana aogositra ho avy izao no anatanterahana izany fampisehoana entina nomezana fahafampony rehetra izay misy ny tsara fantatra mahakasika an'izay dia hidro entina amintsika. Araka izay efa fanao niady izay dia seho goavana trano no atolotry ny tarika ambondrina ho an'ireo mpakafy. Amin'ity dray mitoraka ity dia azo ny anjarany amin'izany fampisehoana goavana izany ny mponina eny Sabotsinamena sy ny manodidina. Tsy ho latsa-danja tamin'izay fampisehoana efa natao tokoa mantsy ny fampisehoana izay ataon'izy ireo eny Sabotsinamena amin'ny alahady 3 aogositra izao. Ao anatin'ny fialan-tsasatra raha teo ireo mpanala ny fanadinana BEPC amin'io alahady 3 aogositra io, nefa afaka maka ery ihany koa ireo mbola hiatrika ny fanadinana BAC. Ny FJK Mambody Fahatra Martyra dia faly manasantsika eto Sabotsinamena sy ny manodidina ary na ny avy eny an-drenivohitra azy ho tonga amin'ny fampisehoana goavana izay karakarainy miaraka amin'ny tarika ambondrina ao amin'ny lycée katolika Ekaranamehana amin'ny alahady 3 aogositra manomboka amin'ny 2 sasany tolakandro. Ny fampisehoana no manomboka amin'ny 2 sasany tolakandro fa ny vavahady dia hivoha amin'ny 10 maraina. Ny tapakila dia mizara roa, ny tsotra 3 ariary ary ny famandria-toerana 5 ariary. Ny ho an'ny tapakila tsotra dia eny an-toerana ny tontolo andron'ny fampisehoana, ny maraina zany dia efa misy ny fivarotana azy, fa ny famandria-toerana kosa dia ny alatsinainy 20 Jolay dia efa azo raisitsika eo amin'ny Champly-Antsoa Sabotsinamena, manoloana ny Champly-Antsoa Sabotsinamena dia iangaviana isika mba ho tonga aloha satria voafetra ihany ny toerana ho an'izany famandriana izany. Na fitanterana azo antoka, ny fandriampahalemana azo antoka, ny fampisehoana tokoa dia ho matianina tokoa satria ny miritsoka production no miara-miasa amin'ny tarika ambondrina amin'ny fampisehoana io izay tsy zoviana amintsika satria ny miritsoka production dia matianina tokoa resaka fety aman-danonana no resahana koa dia manantena ny fahatongavantsika maro. Ny toerana anaovana io fampisehoana io moa dia malalaka sy tsara tokoa satria efa nomanina anaovana izany ny tokotanin'ny lycée katolika Ekaranamehana. Seho goavana izany no ataon'ny tarika ambondrina eny Sabotsinamena ho an'ny mponina rehetra manodidina ny alahady 3 aogositra koa anjarany tsirairay ny mandamina ny fandaharam-potoana dieny izao.